alahady fahaenina manaraka ny mpifania faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ampifaliana no ahafahantsika miara-miombona eto amin'izao fanompom-pivavahana maraina izao anamariantsika ny alahady ny arsiva manerana ny sahany efitsika misaotra sahady ny fitandremana anosy zato fonenana masina fiavaozana sy ny ray aman-drem-pitandrina ny amin'ny fampiantranoana izao fanompom-pivavahana izao ny loha hevitra banjin'ny fiangonana amin'ity volana febroary ity dia ny hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra mamonjy ny tenin'Andriamanitra nitondra ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra amintsika anio dia ny ray aman-dreny Ramatoa Alison Farafanja Taleny Arsiva sy tranombakoka Foibe homany sady ariavana ny bokin'ny Salamo 5:20 bokin'ny Salamo 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 sy ny fanekem-pinoana laharana 3 ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amen dia hanomana ny foamam-panahintsika isika ary hitsangana ianareo hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana amin'ny bokin'ny Salamo Salamo 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 manao hoe Jehova iza no mipetraka ao taberna kelinao iza no olona ao an-tendrombohitra azy izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaitsay amin'ny marina ny fony tsy manenikenika amin'ny lelany sady tsy manisy raha sakaiza ary tsy manao izay afaranana tsy manaja andrasy fanahy fa manome voninahitra matahotra an'i Jehova tsy mivadika amin'ny fiainana na dia manilitra amin'ny tenany azy sady tsy mampiana amin'ny volany na mandraiky kokoa manamefitra ny marina izay mitandrina izany dia tsy mampozotso mandrakizay amen ira firana fanampony ka tiana rehefaboly vavaka tsika tompoko ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino midera sy mankalaza ny anaranao zahay raha tafavory eto amin'izao maraina izao lehibe ny voninahitrao ary lehibe ny fiandriananao ka mahatalambona avokoa ny asan'ny tananao
saotranao zahay raha tafavoreto ankehitriny miara-miombona sy mitondram-bavaka amin'ny fiainanay mitondram-bavaka amin'ny fiainany ankonanay mitondram-bavaka amin'ny fiainan'ny fiangonanao mitondram-bavaka amin'ny fiainan'ny firenenay koa ary hitondram-bavaka amin'ny fiainan'ny arsiva sy tranombakoka eto anivon'ny foiberjikm tao aminao zahay ka voataona tsy navelanao mandromandry tany atokantranona tany zahay fa indro tonga eto anio manantona anao ato an-tranonao eto apototry ny azo fijalianao satria maniry mafy ny tehiona aminao atreo feno ary zao fotoana izao andriamanitro Jesosy izay manelingelina ny sainay tsy hahafahanay mifantoka tanteraka aminao mandritra izao mifampompivahana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay izany mivavaka izany amen miara-mipetraka ianareo manakambara amintsika ny tompo amin'izao marain'izao ry havana ka aoka hoenontsika ampanajana ny sitrapon'Andriamanitra mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy hahafohy ny lalany ary ny tsy marina hahafohy ny heviny fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova amen sambatra ny mahisy lalana izay mandeha araka nanao Jehova sambatra izay mitanjona dia vavambelony ka mitady azy amin'ny fomba rehetra amen manoloana zany sitrapon'Andriamanitra voakodrenisika teo zany dia mahatsiaro tanteraka isika ko ankehitriny ndia miondrika ampanetretena anatona ny tompo isika ifona sy angataka famelana aminy noho ny tsy famendrensika iarivavaka isika tao ry Andriamanitra rainay eo indro manantona anao zay tsy manoloana ny tsy famendrenay sy ireo fahadisoanay manoloana ireo herin'ny ratsy izay mangezanay renay teo teninao izay mampafantatra anay sitraponao mitaona sy mampianatra anay hitady anao Jehova hiantso ny anaranao dia mbola akaiky ianao miaiky zahay fa tsy nanaja izany didinao zany tsy ny anaranao no nantsonay fa mbola miantsoantso sy mitoky amin'ny anarana hafa izahay tsy nahatanteraka ny sitraponao zay fa mbola nandehanana ny sainay ihany variana amin'ny adi-piainana andavanandro izay Jesosy ka manadino anao fona aminao zay Andriamanitra mamindrafo mamelany erika satria fantatray fa ao aminao dia ao aminao reny ihany misy ny hery sy ny fahefana manafaka anay mifona tompo satria mbola mirehare izahay tsy manana fanetreteny la ny andro mifanetsika sy mifanaratsy izahay eny fa na dia izay samyizay ataoko ambona anato azy mifona aminao zay fa manana kokoa amin'ireo namanay nefa tsy sitraponao zany ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako ianao Jehova mamonjy ny teninao inonay zany ko ampianaro ary zahay anaraka izany teninao zany dia tianao arahanay mba hampifanay ny fitahiana
jiovy ny fonay tompo sasao madio zay mba ahitaminay ny voninahitra avito moera ty anatinay satria fantatray fa izay toeranao no misy ny fiadanana dia hitafy ny toetranao anizahay sady trianao Jesosy maranay amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay nanaovanay zamaka fifonana izany amen. Yeah.
tena ny bebaka marina sika riavana ny aiky ny fahitatsika ary ny fa mamonjy ny tenin'andriamanitra dia raisoampatokina sy amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka izay atolotrotombo atsika miara-mitsanga ny anareo dia hoy jesosy tamin'ny roambifolo ianareo kova matany ahy simona petera namaly azy hoe tompo akany amin'ny iza moa izahay ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary izahay mino ka mahalala fa ianao ilay masin'andriamanitra amen ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina halleloia midy rano tombotsika sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona amin'ny fahotana sambatra ny olona izay tsy izay jehovaheloka ary tsy misy firaka ny fanahiny amen voavela heloka ry havana dia samy manambara pabe maso ny finoany ka ho fimbonantsika amin'ireo kristianina maro maneran-tany taoka rahantsika manonona ankehitriny ny fanekem-pinoana laharana fahatelo manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho sy afaka amin'ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjaka tamin'nytalondrilaka ao mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanomboka isika dia mary hamonjy antsika Kristy
Mino Gesù Cristo salama tu mana consiglio tu dici tasse non dovere dici la sua marina fena dici che sono marcia di guarda sei non fai massa dici ma va fare sì passare la giornata sì fare la non si serie non tiene rai fa fare che ma adesso tu so e un così tu può a tu fluire miara-mipetraka izy dia mbola miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana toy izao no afatra avy amin'ny foibe arsiva sy tranombakoka ry havana ho aminareo hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika manatitra hatrany ny fiarabanantsika kristiana tsy ankanavana noho ny noely 420 sy ny taona vaovao 520 sy 20 ary anomezan'Andriamanitra ho anao anie ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary ny vary sy ny ranom-boaloboka Kenesisy 7:20 andiny 7:20 isaoran'Andriamanitra fa vita somatsara ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fa-100 taonan'ny arsiva ny volana novambra lasa teo isaorana ny filohan'ny FJKM ny mpiandraikitra foibe pia ny komity ny satrana ny mpitandrina sy ny fiangonana ny antoko-pihira tamin'ny fiara-miasa natanteraka ny fotoana sy ny hetsika rehetra ho voninahitr'Andriamanitra ny tsangambato dia fampitaovana masiko sy solosaina ary fanatsarana ny tafon'ny lalatsara fidirana ao amin'ny foibe arsiva faravohitra tsy azo idivirana ihany koa ny firimirimin'ny fandrosoana sy ny fahateren'ny trano fitehirizana dia irosona ary ompanana bebe kokoa ny numérisation amin'ity taona 520 ity amafisina trano ny fiara-miasa amin'ny synodam-paritany sy ny fiangonana amin'ny fantsifana ny almanaka sy ny fanohanana amin'ny alalan'ny rakitra isaorana izay efa nahaefa ary entana sy amporisiana trany izay tsy mbola navita mba handrotsaka amin'ny foibe arsiva sy tranom-bako ka FJKM mety faravohitra na rotsaka amin'ny compte BNI Madagasikara compte 01 0449 290 094 association foibe FJKM ho hita amin'ny foibe arsiva moa zany na mandrotsaka izany ao amin'ny aumônerie foibe varavarana Rosoroanjato aza misalasala mifandray aminay raha misy fanamariana tianareo atao voninahitr'Andriamanitra rery any ny filohan'ny komity raha ajara Rabesandratana Tsialonarivo ny tale ralson farafanja mpitandrina amen ho amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy mpamonjy antsika anankiroa ihany no andraisako fitenenana ny voalohany dia fanentanana sy fampahafantarana foy mahakasika ny arsiva sy tranombakoka FJKM ny arsiva tranombakoka FJKM moa dia asa anankiray eo anivon'ny foibe FJKM niorina tamin'ny taona 420 sy 700 sy arivo ary ny tanjona tratrariny dia ny fitehirizana ny tahiry ny fanovozana ny fizarana ary ihany koa ny tohana ary izany dia miseho amin'ny endrika fanangonana ny tahiry eo ihany koa ny fiarovana azy ary ihany koa ny fizarana ireny amin'izay te ila izany dia misy ny fiara-miasa eny anivon'ny fitandremana sy ny synodam-paritany ka ohatra amin'izany ny fanofanana izay atao mba ny service archivistique ho an'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny fitandremana ataona indroa isa-taona izy io ny tapany voalohany dia aty amin'ny volana avril na ny hatramin'ny volana jona izany ary ny faharoa dia ny volana novambra ao anatin'ny ray volany arsiva akoatra n'io service archivistique io dia misy ihany koa fanofanana mahakasika ny fitantanana ny fomba fikajiana ny tranomboky dia ireny solotena avy amin'ny fitandremana ireny dia karazany antenne ny foibe ny arsiva anatin'ny fitandremana ka miara-miasa kaiky aminay
na zany izy io a ny ao anatin'ny baron'ny fitandremana ny sekretera eo any koa ny mpitahiry vola na ny sekreterany vola eo ihany koa na solotena avy eo amin'ny FDL ihany koa miofanao a satria mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina eo ihany koa na solotena avy amin'ny atoko-pihira na ny mpahay mikirake momba ny sary dia afaka miofana avokoa ry havana ary eto zany no nararotana ny fiantsona fa anisandray manamarika ny fivelarina sy fandrosoan'ny fiangonana ny fisian'ny tompona andraikitra amin'ny fikirakarany ny antsoina hoe bibliothécaire zany a na ny archiviste documentaliste ao anatin'ny fiangonana efa misy a ary miaraka aminay eto zao ny solotena amin'ny mangataka ny areo mirahavavy ange hitsangany solotena avy amin'ny fiangonana rahavavy avy ao amin'ny FCKM no Sato Hebron izay miatrika fiofanana indro izy a makasika an'izany service archivistika izany ary eo ihany koa makasika ny bibliotekonomia izany eo ihany koa ny avy any amin'ny fitandremana nosompantrana dia ramatoa aniko izany zay moa tena fiantsoko azy ary izy efa niasa tao amin'ny archive national efa niasa amin'ny archive national izy fa nafantatra tsara mahasarobidy a ny fiarovana ny tahirin'ny fiangonana dia miofana ihany koa izy ireo a satonany ihany misaotra tompoko satonany ihany izy mirahavavy ireo fa efa nisy andiany anakefatra izay a niaraka taminay tao anatin'izany fanofanana izany ka eto zay dia manentana atsika ny amin'ny fiaraha-miasa ry havana fa vonona izahay ny anofana anareo na antsona nisy zao ny antso ny fiangonana na katedraly Analakely hoe pastera miantso anareo foiben'ny archive zay mba hanofana anay a dia niofana teo amin'ny intelo teo isaky ny asabotsy izahay a dia raha amin'ny alahady zao ny fametrahana ireo voamerany archive ao anatin'ny fitandremana katedraly Analakely rehefa vita fiofanana ry zareo zava-dehibe tena antoko ny fampandrosoana ny fiangonana ny fisian'ny olona tena avanana amin'ny fiarovana sy fikirakirana ny tahiry dia manantena fiara-miasa amintsika ry havana isaorana koa nefa satria teo anivon'ny fitandramana ito aminareo teo amin'ny atoko-pihira dia efa nisahady miara-miasa taminay tamin'ny volana novambra teo nandritra ny 5 taona ka niombona tamin'ny antsa amboara-peo ifampizarana teny amin'ny FCKM Tranovato Ambohipotsy eto ampamaranana dia tsara ampahafantarina atsika fa misy ny alahady ny archive tahaka an'izao makasitraka ny amin'ny fiaraha-miasa izy io a dia mety hoe iny alahady fahatelo iny tokoa no anaovan'ny fitandremana ny alahady ny archive misy a ny fandarana iombonana manerina sahan'ny FCKM misaotra atsika rehetra ny amin'ny ezaka fitondrana ambavaka amin'ny fiarovanay ny asa nefa ihany koa dia tena misaotra ny amin'izay fanohanana hitanareo fa mendrika mba atonga ny fiarovana sy fanatevenana ny fiarovana izany archive izany ary indrindra eto ampamaranana dia maneho fankasitrahana fena ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny fitandremana eto amin'izao fitandremana misy antsika izao dia tsy inona izany fa mifitandrenana fonenana masina fiavaozana anosato andrefana izay nandray ampitiavana izao fanompoam-pivavahana aseho antsary izao zany moa dia iaraha miasa ihany koa amin'ny fifaby FCKM izay anehoana fankasitrahana eto ihany koa dia isaorana ny fandrindrana amin'ny fiara-miasa amin'ny fanatotosana izao fanompoam-pivavahana izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho
manohy ny fanompom-pivavahanytsika riavana amin'ny alalan'ny fanatitra efatra no ataontsika ary andray anjara aminatin'izany a ny hira ny sampana omanitsika sady ny hira anolorana andrakitra dia ny hira fifoazana 10 ny andininy 5. See
rivotra ny fanatintsika riavana iara itsangana anao ny hira amin'ny fifirana fifoazana fahafolo ny andininy fahadimy. Amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra sika riavana anomboana izany ny fotoana ho an'ny sekoly alahady. Eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika koa miangavy ny ankizy sy ny tanora mba hitsangana fa hivavaka isika. Hivavaka ary isika izao. Jesosy malala misaotra fa tonga ny fotoana izay tenenanao aminay indray. Amokisanao ny fanahinay amin'ny fanahinao sy ny teninao. Ko amboary ny fonay ho tonga toy ny tany lonaka ahaiza ny teninao mamaka tsara ka amovo avy zato eny tsy manapataperana izany. Dia mitenena Jesosy malalo fa vonona iaino anao zahay mpanomponao. Amen. Afaka mipetraka ny ankizy sy ny tanora. Ny sampana sekoly alahady dia faly manolotra ny tenin'Andriamanitra ho sakafo sy vatsy ho an'ny tanora sy ny ankizy ankehitriny. Aoka ry sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Matio 5:20 ka ny andininy 7 tapany faharoa ihany. Matio 5:20 ny andininy 7 tapany faharoa ihany. Nahita ve isika? Rehefa samy nahita dia andeha ovaka itsika izay tapany faharoa amin'ny andininy 7 manao hoe araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ny reto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Irahantsika mamaky le izy fa tsy zarery ka andao averina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matio 5:20
andiny 7 tapany 2 avenandray mandeha hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5:20 andiny 7 tapany 2 dia faly mizara tantara fohy ho anareo ao anatin'izany mba hatakarantsika hoe inona ary ny tiany tompo ho resahana ao anatin'izany andin'ny soratra masina ho antsika izany anio. Indray andro tany Afrika andrefana dia nisy mpampianatra anankiray nanontany ny mpianana izy hoe raha ohatra ka tonga aty aminareo Jesosy dia mba inona ny foinareo azy. Tao anatin'ny fampianarana izany nanontany ny mpampianatra dia nieritreritra kely daholo reto mpianatra. Rehefa nohony kelikely dia nanangan-tanany any anankiray dia hoy izy hoe raha tonga amiko Jesosy dia omeko azy ilay akanjo fitondrako isan'alahady. Dia rehefa avy eo naheno an'izay ny namany dia nisy anankiray nanangan-tanana ihany koa toy izy hoe ny ahy kosa omeko azy ny sakafoko izay efa namboariny neno ahy any an-trano. Dia mbola nisy anankiray afaka niteny tamin'ny fanotelony hoe nenahy raha tonga aty amiko Jesosy dia ny fandriako kosa no omeko azy. Dia hoy ilay mpampianatra hoe tsara izany fa izao tadio tsara izay nolazainareo telo amin'ny rahalahy izay dia nirava ny fampianarana. Noho ny kelikely taty aoriana ny nampianarany an'izay dia nisy andro ratsy nandalo teo amin'ny tanàna nisy an'izy ireo. Dia tao anatin'izany nandrivotra be ny rahona mainty be nirotsaka ny vatravatra ny ranonorana. Fa tamin'izay fotoana izay mbola tao ampianarana ny ankizy. Dia nanontany ny mpampianatra tamin'izay mbola tadidinareo telo amin'ny rahalahy ve ilay zavatra niteneninareo indray andro. Dia hoy izy ilay ankizy hoe eny tompoko. Kanjo tamin'io vanim-potoana io indrindra noho ny savasava kely ny orana dia njainy izy nandondona tao am-baravarana. Rehefa nivoan'ny anankiray tamin'ireo mpianatra le varavarana rakizy inona zavatra hita noho ianareo la antitra misaringo-boridamba kotsa ny ranonorana mangovotry ny atsika mamirifiry. Dia hoy ilay mpampianatra natsony ny mpianany avy ianareo telo amin'ny rahalahy antany ianareo tena mbola tadidinareo moa zavatra niteneninareo tamin'ilay fotoana anankiray nampianarako anareo iny. Dia hoy ilay ankizy hoe eny tompo ay karaha izany ara andeha anaka hoy ilay noho ny mpampianatra alao faingana ny akanjo fitondranao isan'alahady ny anao kosa alaivo ny sakafo efa nomaniny eno anao ary ho anao ry faralahy ozy izy dia izao anio alina dia amboary tsara ny fandrinao. Dia lasa nanao an'izany arak'izay nitenenin'ireo mpianatra nahazo akanjo tsara sy vaovao rangaha lehibe voky sakafo tsara izy natory tamin'ny fandriana mafana sady tsara voatra izy ny alina. Dia lasa nandeha tamin'izay nalehany rangaha be noho ny maraina ny andro. Rehefa niona ny mpampianatra sy ny mpianatra dia nanontany an'ilay mpianatra ny mpampianatra hono arakizy fantatrareo ve hoe iza le namenareo akanjo lay nomenareo sakafo lay nampindraminareo fandriana. Dia hoy izy telo amin'ny rahalahy hoe tsy fantatray. Dia hoy izy ilay mpampianatra hoe tahaka izany ny fomba andondonan'ny tompo ao atokantranonareo ka izao rakizy tsara ny vitanareo. Dia tsika koa tsara ny vitany sa tsy tsara? Tsara. Fa gaga izy telo amin'ny rahalahy hoe ve tena ohatr'izany ka iny fomba ahafahantsika miteny ahafahan'ny tompo miteny amintsika koa izany hoe izay nataonareo tamin'ireny rahalahiko madinika ireny dia nataonareo tamika. Dia izay ny tantara fohy ao amin'inona moa le tenin'Andriamanitra teo? Tsy mety le monomonina fa atao miaraka isa roa telo
izany indrindra ao amin'ny Matio 5:20 ny andininy 5 tapany 2 manao hoe araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireto rahalahy kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mialohan'ny rosona amin'ny vakiteny dia andeha ataontsika ny hira 420. Iara hivavaka sika riavana. Tompo mbola misaotra dera mankasitraka anao zahay no ty fotoana ity izay ahafahana indray miaino ny teninao izay teny fiainana, teny velona iainanay mandritra ny fiainanay. Koa mangataka izahay ankehitriny Tompo, ary tsay aty anatinay tsirairay avy ny fanainao masina, azonay mandray izany teninao izany. Ary ireo mpanomponao izay amaky ny teny dia mba ho azava aminay ane ny teny hovakiana. Ary ny mpanomponao izay notenendrinao hitory izany aminay dia mba ho teny velona avy aminao tokoa. Ary ianao no nanolo-tsaina sy nitarika azy. Ary izay vahoakanao Tompo dia ataovy mpiaino mpankatoa fa tsy mpiaino mpanadino, ka mba ho teny iainanay mandritra ny herinandro vaovao indray sady ho fanilo ny tongotray sy ny lalanay ane izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ty anay no angatanay izany. Amen. Bokin'i Isaia mpaminany. Isaia 5:10, andininy 9 ka hatramin'ny 17. Isaia 5:10, andininy 9 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiava an'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany, ary ny tsy marina ahafohy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mindrafo aminy izy. Eny ho amin'Andriamantsika fa melaheloka dia melaheloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Fa tahaka ny avony lanitra noho ny tany no ahavo ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa nahavoto ny tany, ka nampaniry sy napahavoakatra azy, mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko
izay aloky ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny avoana havelona oby eo alohanareo ary ny azo rehetra ny antsaha hitehan-tanana. Ny azo pipreso haniry ho solony tsilo ary ny rotra ho solony sampivato. Ary ho anarana ho an'i Jehovah izany dia ho famantarana mandrakizay izay tsy ho esoriny. Ny vakiteny faharoa izay voalahatra ny fiangonana ao antsika anio dia araka ny filazantsara no soratany Jaona. Jaona toko fahaenina raisina amin'ny andininy fahaenina ambinipolo hatramin'ny faharaika amin'ny fitopolo. Jaona toko fahaenina andininy fahaenina ambinipolo hatramin'ny faharaika amin'ny fitopolo. Rehefa ho hita dia hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany ny emotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy? Nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly? Fa izy ny lazan'i Jodasy, zanak' Simony Iskariota. Fa izy io no ilay hamadika azy, nefa isan'ny 12 lahy. Amen. Dia hofaranantsika ny vakiteny araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny epistily. Epistily faharoa, toko faharoa, epistily ny Timoty zany. Epistily faharoa, Timoty faharoa, toko faharoa, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazany tsarako, izay hiaretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy. Ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany miaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba hazon'ny reny koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy, mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika, izy kosa andahtsika, fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy, fa tsy mba mahazo mandany tenany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ampitomboina mandraiky rehefantsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosy ankehitriny aroavy. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ny epistily faharoa no soratany Paoly ho an'ny zanany ara-panahy dia Timoty no andraisantsika izao tenin'Andriamanitra izao. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra koa mpanjino Jesosy Kristy. Anankiray amin'ireo epistily pastoraly izay nosoratan'ny apôstôly ity perikopa ity, ary milaza indrindra fampaherezana, fanomezan-toky, famporisina mafy nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty izay tanora fanahy anefa voatendry ho amin'ny asa fitondrana ny fiangonana. Ary ity loha-hevitra ity dia manipika manokana famporisina azy mba haritra tsara na dia azo pahoriana azy, mba hanana faharetana amin'izay efa nanoloran-tena na dia ao aza ny fizahn-toetra sy ny fanenjehana ny fahoriana izay miatra aminy. Izany no nataon'ny Paoly dia tena fampaherezana mihitsy an'ny Timoty zanany ara-panahy miainga amin'izay efa hiaretany raha teo, miainga amin'izay efa hiainan'ny Paoly, satria dia mpifatotra ihany koa izy ary miaritra no ny amin'ny fanenjehana atao aminy no ho ny amin'ny Kristy izany. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Tsy pihiny Paoly eo amin'ny andininy fahavalo hoe tsarovy Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaky Davida. Fa maninona tokoa moa Paoly no miteny izany ary mandefa izany taratasy izany ho an'ny Timoty. Matetika tokoa ry havana ao anatin'ny fizahn-toetra sy ny fahoriana miatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia misy amin'ireny no tsy mahajoro fa mihemitra amin'ny fanaran-dia amin'ny tompo, ary kivy misy ny tena verihevitra tokoa no ho ny amin'ny fizahn-toetra manjo azy. Ary eo indrindra no mahatonga any Paoly manipika ao anatin'izao epistily izao, izao taratasy pastoraly izao, manao hoe mpanjino tsarovy Jesosy Kristy. Ao anatin'ny adi-panahy zany ny vahaolana tsara indrindra atolotra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia mpanjina Jesosy Kristy. Mahatsiaro an Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany ry havana, satria rehefa misy tokoa nge miady-panahy, miady-tsaina ny olana, ny fizahn-toetra dia eo no mampirofitra an'io, ary eo no hamantarana hoe tena mpanompon'Andriamanitra iny, tena mpanompon'Andriamanitra iny, ka tsy nilofika tao anatin'ny ady-panahy mavesatra nahazo azy, fa mbola tafatraka. Tsarovy Jesosy Kristy. Fantatsika tsara izay zavatra nitranga sy niseho teo amin'ny Jesosy Kristy rehefa nenjehina izy teo amin'ny fotoana rehetra izay nitorian'ny filazantsara. Raha mbola nitory ny filazantsara izy efa nenjehana, nitoram-baka, nesona, ary noheverina mihitsy izay nanosehana azy tany amin'ny antsana, nakana fanahy azy tamin'ny teny hoe valio. Maro zany no ampatsiahivon'ny Paoly eto hoe tsarovy
jesosy kristy. Mila mibanjana jesosy kristy isika rehefa ao anatin'ny fisahan-toetra tsy ny fahoriana. Tsy variana fotsiny mijery ny problema. Inona retiry Andriamanitra nahoana no zoiny zao zavatra izao? Fa inona loatra ny zavatra nataoko no tratrany zao zavatra izao a? Nahoana loatra misy fanontaniana maro be tsy ahitam-baliny apetraky ny olona rehefa tratry ny fizahan-toetra izy, rehefa tratry ny adi-panahy izy, rehefa tratry ny olona maro samihafa izy. Fa eto Paoly apôstôly dia manipika hoe tsarovy jesosy kristy, ary zany ihany koa ry havana no ampitaina amintsika amin'izao fotoana andro izao. Zava-dehibe ny mahatsiaro, ny fahatsiarovana, fa hoe inona tokoa ary no tonga ao an-tsaitsika rehefa tratry ny adi-panahy sy ny fizahan-toetra? Inona no tonga ao am-potsika? Inona no manesika ny fotsika ka mipolotra ao am-bavantsika rehefa tratry ny fizahan-toetra sy ny adi-panahintsika? Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny tsarovy jesosy kristy. Jesosy kristy dia ilazana ihany koa ilay mesia, ilazana ihany koa ilay mpamonjy. Fa ankehitriny be dia be ny manangana jesosy maro samihafa, manangana mesia, ary tena manao filazana ny aino manjery hoe raha mila famonjeny ianao, mila vady, mila areny, mila famokarana, mila fanarenam-bitana sy ny sitra, mila taranana ty avia ty aminay. Fa ao anatin'ny herinandro mihitsy dia mavita voka, misy vokana sy ny sitra hitatsika amin'ny anao manjery izany, ary ombeny ao anatin'ny volana sy taona mifanesy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsarovy jesosy kristy. Ary io jesosy kristy io dia tsy izay foron'ny olona, tsy mesia ary hoe zany mesia, fa zao ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay nandresy ny fahafatesana izay atahoran'ny olona rehetra. Ary na dia ny ohabolana malagasy ary dia manipika izany hoe raha ho faty matesa ravana, raha maty ravana matesa ny omby any an-tsaha, satria matahotra ndra fahafatesana. Ianao kosa mpanompon'Andriamanitra, ahoana ny atrianao izany fahafatesana izany? Orory sy tahotra va, akivina va, satria hiatrika ndra fahafatesana. Fa eto ny tenin'Andriamanitra, mpanjino tsarovy jesosy kristy, ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay nandresy ny fahafatesana ka nametraka indray tetezana miampita makany amin'ny fiainana mandrakizay, ka tsy misy elanelana intsony eo ampino sy jesosy kristy, fa ny tompo isika raha maty na ny tompo isika raha velona. Zany ry havana no zava-dehibe, ary amporisiny Paoly ihany koa amin'ny Timoty eto hoe tsarovy jesosy kristy izay natsangana tamin'ny maty. Fa faharoa ry havana, mamonjy ny tenin'Andriamanitra ka mitahiry ny finoana, mitahiry ny finoana. Paoly ihany eto no milaza eo amin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy, izany no aretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olo voafidy mba ahazony reny koa famonjena. Izany no iaretako ny zavatra rehetra. Ny fitehirizana ny finoana zany, matoa ny olona miaritra amin'ny finoana na maharitra amin'ny finoana dia mahay mijoro vavolombelona, mahavita mijoro vavolombelona ny tompo eo amin'ny fiainany, mijoro ny asa lehibe nataon'ny tompo teo amin'ny fiainany. Ary ny hevitra hoe mijoro vavolombelona dia maninona? Ho fianarana ho an'ny hafa ihany koa, ho fianarana mba hahatonga ny hafa ho voavonjy. Ary eto Paoly dia manipika mihitsy ny hoe izany aretako ny zavatra rehetra no ho ny amin'ny olo mboafidy mba ahazony izy reny koa famonjena. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo,
zava-dehibe eo amin'ny fiainany mpino ary mbola anadinany tompo azy indray any aparany hoe anefa raha ho avy a mo ahita finoana ity ambonin'ny tany fa finoana velona, finoana miasa, finoana tsy lefa ny fizahn-toetra izany no tadiavin'ny tompo amintsika isan'andro san'andro. Tsy ny ahabe ny problema no indraindraina, tsy ny ahabe ny olana maro samihafa no aseho lanitsia, tsy izany no tadiavin'ny tompo fa ny any olana fijoroana vavolombelona ny finoana hoe io misy fizahn-toetra, io misy olana, io misy adi-pana maro samihafa. Aiza ny finoanao? Na vita ny oatra no izany ve ny finoanao ka ahafahanao mbola manompo ny tompo, mbola mijoro fa velona ny Andriamanitra ao ary tsy mamelanao irery, tsy mamelanao ilofika ao anatin'ny fahasompana tendany. Ary izany ve ry havana tsy mahampahatsiahantsika indray izay nataony ireo martiora azokontsika tamin'ny fotoan'andro. Raha vao vita kely foana ny taona 5:30 ny baiboly tapitra, ny fahavitany dika teny baiboly malagasy nanomboka ny 7:30 mbola tsy niorona tsara akory ny fampianarana sy ny fielezana ny tenin'Andriamanitra. Tonga ny fanenjehana, nalefa nody avokoa ny misionera rehetra ary tsy navelana tao intsony ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny fivavahana kristianina, ny fanaovana batisa sy ny sisa izay fitenin'Andriamanitra voatahiry tao amin'ireo malagasy ireo na tonga azy nijoro hatramin'ny farany na dia teo arahany fanenjehana maro samihafa mahatsiraviny tsy azo ivalozana natao tamin'izany fa nijoro izy, tsy natahotra andra fahafatesana izy mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ary zany dia finoana natonga ny fiorenan'ny fiangonana raha tsy tena fa tsy ny fiangonana FJKM ankehitriny hoe fa maherin'ny 7,000 izy ankehitriny ary 2,000 mahery ny mpitandrina ankehitriny. Izany vokatra ny faharetana ho fijoroana ho vavolombelon'ny tompo, fiaretana sy ny faharetana amin'ny finoana. Ary fahatelo farany ry havana dia zay hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra ka mampandresy atsika any aparany, mampandresy atsika ao amin'ny Kristy. Hitatsika izany eo amin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. dia tsarovy nge izay nataony Petera, vonina anaraka anao a hatramin'ny fahafatesany. dia ahoana ozy Petera, ahoana ozy Jesosy nandray izany amin'ny tsy aliny teo zao raha mbola tsisy akoho maneny dia maneno andeha andana intelotriny tsy mahalala ianao. Izany hoe tsy fientanam-po fotsiny fanarahana ny tompo fa tena finoana velona asedraina ao anatin'ny sarotra. dia fantatsika ny efa ranony tantara fa nanaiky ihany izy fa izy mba tsy tovizako amin'i Jesosy Kristy satria za tsy mitovy aminy ovinanovinana. dia nahoana natao ny ohaka ny azo fijaliana namonoana azy. Izany hoe tatao faralesina ho azy zany fa izy kosa nandresy tahaka an'i Jesosy Kristy ary tsy izy ihany. Fary tahaka andry Benjamin sy kanjy Paul Minot izay tsy taovany tsy volovolony akory ny malagasy tsy ray raha aminy fa raha vao niainga tany Paris tany Frantsa dia zao ny teniteneny hoe vonina tsy nitory any Madagasikara ihany fa nifaty ihany koa raha ilainy zany satria nafana be ny fanenjehana ny fiangonana protestanta teto Madagasikara tamin'ny fotoan'andro mitondra Andry Kaliny ary marina tamin'ny fiainana zany
tsy niala izy nanoloana ny zavatra nisy teto Madagasikara. Finoana tsy mehemitra tahaka an'izany, finoana voasedra tahaka an'izany no takeny ny tompo amin'isika raha miteny izy hoe kanefa raha ho avy a mo ahita finoana ity ambonin'ny tany fa raha mamonjy izany ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe mamonjy ianao amin'ny saritra azonao ianteherana, azonao hitokiana ary azonao sedraina satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho levina mandrakizay. Mahereza ary havana aza mihemitra tsarovo Jesosy Kristy ilaina andresy ny fahafatisana ary aoka hijoro mandrakariva ao anatin'izany finoana izany dia ho mpandresy tahaka ny Kristy satria navita niaritra tahaka azy. Dia ho an'Andriamanitra ireriny voninahitra ho amintsika kosa izany teny izany hampahery ny fonontsika. Amen. Dia raha iombona amin'ny vavaka fangatantsika ry havana, ary vavaka sika. Andriamanitra rainay io, sotranao zahay tamin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao teo. Sotranao zahay satria mametoky anay ianao, mamonjy ny teninao. Mampianatra anay hanana faharetana manoloana ireo sedra sy fitsapana maro lalovanay noho ny amin'ny fizahan-toetra mavaivay. Ampianarinao zahay Jesosy hahibanjina anao Jesosy Kristy irery ihany. Omeo hery ary zay tompo, ahafahanay mitraka fa tsy mitolefika raha mandalo izany fahasahiranana maro izany. Ampianary koa zay Jesosy hahitahiry ny finoana mba hazonay ny famonjena, ahafahanay mijoro vavolombelona ka aoka tsy hibahana manoloana anay ny olana samihafa manoloana anay fa aoka kosa ny finoananao Andriamanitra irery ihany no ataonay ho zava-dehibe ka hatonga anay ho mpandresy tahaka anao Jesosy Kristy. Tondram-bavaka ihany koa zay ny fiainan'ny arsiva sy ny tranom-baka fohibe eto amin'ny sahany evitrika iny. Ny tale sy ny komity rehetra, ireo mpikambana sy ny satrana mpiara-miasa rehetra. Maro ny asa fikasana tianay hatanterahana Jesosy indrindra ao anatin'izao faha-efapolo taona izao. Ankininay aminao izy ireny. Sotranao zay ny amin'ny arsiva satria dia nampiroboroboana tokoa ny asa rehetra izay natao ka nahitana voka-tsoa. Ka na dia bitika sy kely aza ny tombohan'ny arsiva dia indro amira-piratanao ny voninahitra ao izy anrehetra iny. Tondra ambavaka ny fiainanay zay Jesosy, fiainan'ny fianakaviana sy ny tokantrano rehetra, ampahirezo ry ray aman-dreny. Aza vela ho ketraka sy mamoy fo noho ny fahasahiranana samihafa. Ampiroboroboy ny asa fivelomany tsirairay, omeo asa ireo mitady asa Jesosy. Jereo ny fianaran'ireo zanakay, ny hoavin'izy ireo. Omeo fahasalamana ireo marary. Ampahirezo ireo azo pahoriana sy namoy avatiana, ireo manamotena sy ny zazakamboty, ireny zaza sahirana tsy misy mpiareny, fantatray fa ianao mijea izy ireo manokana. Jereo ihany koa Jesosy ireo traboina maro sy ireo rava fananana, indrindra ny amin'ny fandalovan'ny rivo-doza sy fitsakorana any amin'ny faritra amorontsiraka iny. Jereo ny fiangonanao Jesosy, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ireo ray aman-dreny mpitondra sy mpitarika anay ao, omeo hery sy tanjaka izy ireo. Ampahirezo ihany koa fa tena mbola maro ny asa mandry, maro ny ady atrehana hoentinay hanatrehanao izany. Tondram-bavaka ireo sampana sy sampanasa, voamera sy komity samihafa, ny fikarakarana sy noda lehibe izay ho atao amin'ity taona ity. Ireo fanavaozana samihafa izao tanterahana ihany koa tompo, ireny rehetra ireny, ankininay feno aminao mba ho tanterahaka ao sy ho lavorary araka ny sitraponao. Ity firenena ity Jesosy tsy misy miafina aminao.
rakofo ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao mba ho tena firenena matahotra anao manomboka any amin'ireo mpitondra izatsikajy na izay vahoaka eto aminy ataovy mijoro vavolombelona ny amin'ny fahamarinanao ny amin'ny teninao na amin'ny sehatra rehetra izay misy ary aoka mba tena hitondra fiovana ao amin'ny firenena izay reto na izay reto ihany azy mba tena hijoro fahazavana anazava amin'ny manodidina anay maro ireo tsy voatony ny vavanay Jesosy fa ianao mahalala izay mahasoa fantatra efa tsy ampy sady tsy feno izany vavaka izany ka indro akambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe madiva marana izao fotoana izao tsika riavana dia mamerina ny fisaorana ny fitandremana eto an-toerana izahay komitiny arsiva maro aminareo ny tsy mahalala hoe misy an'izany komitiny arsiva sy tranom-bako izany ato amin'ny foibe FJKM eny afaravohatra ny misy anay hitanareo amin'ny FJKM afaravohatra eo dia misy trano gasy tsara tarehy izay eo akaiky eo ao no misy ny komitiny arsiva ho atsika rehetra mpianatra mpiomana ompitandrina mianatra setely mianatra sefaly na samma ihany koa ho anareo rehetra ho atsika rehetra olotsotra maniry te ahita ny boky na rakitsoratra na rakitsary mikasika ny fiainan'ny fiangonana dia afaka manantona eny aminay nareo nijera izany dia aza misalasala ry havana fa ny fiangonana ny trano any Jesosy ny asa ary zay dia mitarika ihany sy mikarakara dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ny hira fa 4:300 no ataontsika famaranana ny fotoana 4:300 mialohan'ny tsodrano izay omeny ray aman-deha mitandrina miara-mitsangana isika tanteraka amintsika ny ry havana ny tsodrano izay tononona aminaran'ny tompo araisan'ny fononja ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho iza rehetra angatahitsika sy everitsika azy araka ny hery izay miaso atao anatintsika ho azany ny voninahitra eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany amen miara-mipetraka isika manao vavaka miki ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany